androany zay a andeha hoany amin'ny NBE a izay Plalao eny e, sady mampiofana mihitsy moa zany a akizy a amin'izany taranja basket izany. De hoentintsika kely any Olympe, hoentina mijery kely any Olympe slogan na mba mijery an'izany hoe basket zany viangana via mijery an'izany hoe manao basket zany a sao de mba liana. Efa Olympe zao efa nanandrana nanao foot kely a fa inoko fa mety mbola miandry le bebe kely le rivo tena hoe afaka misafidy a de atao mijery any zany hoe ohatrina honany any. De ahoana lasitsika ndeha hanao basket a mijery zazakely manao basket any Fort du Chêne le izy raha tsy diso de atournay anareo le lalana de rehefa tonga any de aseho anay eo ndray misy pilonga kely be da be any. De misy kolokata kely be dia be any. De tonga ty Fort du Chêne ty zay a eto ry zalana mikotrana de ho jerentsika eto hoe inona avy zavatra ataony zareo aty a. Eto antsika zao miaraka amin'ny Rondi. Firy taona Rondi? 7 nanomboka fianarana nanao basket. Efa ela be efa mataonany. Zao a iza moa ny anarana? Rayane. Firy taona Rayane? 4 ans. Rayane zao a ny hitako hoe tena zandra indrindra tena kely izy a efa mipitipitika kely manaraka ny pilonga. De zany moa zany no milaza fa hoe tena tsara no manomboka tena mbola kely a ohatr'izany ny any ivelany. De ny NBE a tena manao an'izay. Iza ny anarandre? Firy taona ndre zay nanao basket? 3 ans. De firy taona Arena? 12 ans. Ay, lava be la zany. Merci Arena. Dona kely. Merci. Iza ny anarana? Kali. Firy taona? 11 ans. Firy taona zay lany tato amin'ny NBE? Ay, mahafinaritra zany. Bravo! Coach Atiano, coach NBE. Wanto kule batini zany. Fitsikely zay tao. Akizy anankely zay. Akizy anankely nampiasana patona nampiasana tao misy zay no nampiasana. Rehefa niampy akizy de misy atao avy. Ny ankoatra nakatelo fotosany. Ny akizy tao ampiandohana de akizy lany fena nampiasana. Rehefa taty arina betsaka ny vai amanjeny akizy la. Ny tena nina raha sy nakizy vavy satria misy sotombeto satombeto de lalao. Izay no tonga nasy misy azy. Raha ny papiry ty somary enjakenjana. Zay zany raha tena marina de mitaiza akizy tena hoe mitaiza basket mihitsy. Basket de mitaiza fiainana, mitaiza savoir vivre, savoir faire. Basket reo ihany ka ampianarana eny. Fa na ny fiainana rehetrarehetra zany de ampianarana be Jesosy ny zavatra. Mahafofena atao hoe basket international. Zay zany fa tsy mijanona fotsiny hoe atreto hoe ilaina le tanjona hoe champion section, champion régional na champion de basket. Fa ny tena hoe objectif mahay le basket international mihitsy. Araka ny hitantsika teo reny zany a de reny no reo hitantsika amin'ny sary reo zany ny ankizy kely tazainay tao amin'ny NBE. Fa misy koa ny ankizy U16 U18 U20 voalaza tao moa fa efa maromaro ihany zany ny ankizy tato amin'ny NBE no efa lasa ny ivelany any anatina club matanjaka be any ivelany any. Manentana antsika ray aman-dreny zay tia hampiditra ny zanakitsika tao amin'ny club NBE. Faly mandray anareo zahay ary tena tsy niaraka ny tenen'ny coach Diano teo dia akizy mbola tsy mahay baolina mihitsy no alefa nareo atao amin'ny NBE. De mankasitraka indrindra to de veloma daholo.